manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina. Amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, maraina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tompo saina sy atolotry ny pasteur Randriary Malala Heritiana Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasa antsika rehetra tompoko. Fiadarana ary fahasoavana ho antsika mianakavy manaraka hatrany izao fandarana izao na iza misy anao iara-ianatra indretsika androany mpitsara toko fa folosika androany. Zava-dehibe ny anarantsika ty fampianarana ty satria dia ampatanjaka indray ny ara-panahinao alalanao zavatra indray miaraka amin'ny tompo. Isaky ny mianatra tahaka zao sika dia misy zavatra raisina foana miaraka amin'Andriamanitra, manatena zavatra amin'Andriamanitra androany io ampianarana ty ten'Andriamanitra ty. Miarabanao pasteur Tovinarivo. Ya miaraban'ny pasteur Alvarez dia miarabantsika reto tompoko. Indray vavaka arsika metraka an'izao fotoana zao eo ampelantanan'ny tompo ty vavaka manokana ho anao am'izao fotoana zao mety ao anatina fahoriana mafy anao, mety hoe misy problème be anao am'izao fotoana zao, misy ady mafy atrehanao. Ny ady moa dia misy maro isan-karazany, tsy voatery ara-bola ihany na hoe ara-kasa ihany fa na amin'ny tokantrano na fahasalamana na fiarahamonina, zavatra maro samihafa mety misy zavatra lalovanao am'izao fotoana zao. Mba te hitondra vavaka manokana ho anao zao voalazany tenin'Andriamanitra manao hoe izy ireo dia naharesy azy noho ny amin'ny rano zanak'ondry. Tsangany ianao amin'ny toerana izay misy anao eo, marina fa mety reradreraka ianao manasa anao raha tena anatin'ny olana ianao am'izao fotoana zao, mitsangany ianao dia zao hiary vavaka aminao manasa anao hiary vavaka amiko am'izao fotoana zao. Ngatao ny rano Jesosy hiditra amin'ny fiainanao ndakotra ny lohanao, ny sainao, ny fonao. Zao voalazany tenin'Andriamanitra hoe nisy fifaliana tany an-danitra taoriana ny fandresena na alavo na ampenjerana ny devoly ny ala tany an-danitra satria rano zanak'ondry no mampandresana izy ireo, ka dia afaka miantso an'izany raha zany ianao resy ihany koa ny fahavalonao injerako ny devoly. Nday vavakantsika am'izao fotoana zao raha eo miara-mivavaka am'izao rahalahy zao na zao anabavy zao, mety mandalo atsafy izy mety mandalo olana izy am'izao fotoana zao. Mangataka ny rano Jesosy ny ranao dia mahery ny ranao dia mampandresy ny ranao dia matafavoaka amin'ny anaran'ny Jesosy. Ny ranao tompo mikorina am'izao rahalahy zao tapitokatra ny apalady am'izao tokantrano zao, am'izao problème izao, miverina ny fanjakan'i Kristy, miverina manjaka am'izao tokantrano, miverina manjaka am'izao rahalahy sy anabavy zao indray ny herin'Andriamanitra ny fanahy masina resy ny fahavalo, midaraboka ny fahavalo amin'ny anaran'ny Jesosy, resy ny aretina amin'ny anaran'ny Jesosy. Rano Jesosy mampandresy tompo. Sotranao satria afaka hianatra ny tenin'Andriamanitra indray zay tay manoka zao fotoana afana mianatra ny boky ny mpitsara toko fahafolo zao amin'ny anaran'ny Jesosy, amen. Eny ary andao ary amaky baiboly am'izao fotoana zao nde ovakina ny teny ny tantaran'ny Tola sy Jaira mpitsara toko fahafolo andininy voalohany. Ary taony ny Abimeleka dia nitsangana monjy Israely Tola zanaky Dodo lehilahy avy any Isakara, ary mponina tao Samira any amin'ny tany avoan'ny Efraim izy. Ary ny tsara ny Israely 3 taona izy dia maty ka nalevina tao Samira. Ary nitsangana nandimby azy Jaira Gileadita ka ny tsara ny Israely 20 taona. Ary rana zanakalahy 30 izay nitaingina zanaboriky 30 izy. Ary izy ireo nanana tanàna 30 avy amin'ny tany Gileada. Ary atao hoe havoda Jaira mandrakandroany ireo dia maty Jaira ka nalevina tany Kamona. Ary ny zanak'Israely dia nanao ratsy teo mason'i Jehova indray ka nanompo ireo Bala sy Astarta sy ny andriamanitry ny Siriana sy ny andriamanitry ny Sidona sy ny andriamanitry Moab sy ny andriamanitry ny tarana Kamona ary ny andriamanitry ny Filistina, dia nafoy an'i Jehova ka tsy nanompo azy. Dia nirehitra tamin'ny Israely ny fahatezeran'i Jehova ka nivarotra azy eo an-tanan'ny Filistina sy eo an-tanan'ny tarana Kamona izy. Ary nampahory
sy nanorotoro ny zanak'israely reo tamin'izany taona zany vala amby folo taona napahorininy zanak'israely rehetra zay tany an-tafin'ny jordana tany amin'ny amorita any giliada ary nitany jordana taranaky amona mba iady koa amin'ny joda sy ny benjamina ary ny taranaky ny efraima ka dia nahantra indrindra ny israely dia nitaraina tamin'i jehovah ny zanak'israely ka nanao hoe efa nanota taminao zahay satria efa nafoy an'andriamanitra ka nanompo reo bala ary io jehovah tamin'ny zanak'israely moatsy efa namonjy anareo tamin'ny tanany egiptiana sy ny amorita sy ny taranaky amona ary ny filistina vao ary nampahory anareo koa ny sidonianina sy ny amalekita ary maonita ka nitaraina tamiko ianareo dia nivonjeko tamin'ny tanany nefa ianareo nafoiaka ny nompoandriamanika afa koa izany kosa no tsy amonjeko anareo intsony mandehana ka mitaraina amin'ireo andriamanitra efa nividinareo aoko reo namonjy anareo amin'ny andro nyfahantranareo ary hoy zanak'israely tamin'i jehovah efa nanoty izahay ataovy aminay izay rehetra sitrakao kanefa mba vonjeo ihany zay anio dia nanareo andriamanitra hafa teo aminy izy ka nanompan'i jehovah dia tsy nahatsendry ny fanahintsony jehovah noho ny fahantraniny israely pasteur ia misaotra ny pasteur alvares mpitsara toko fafolotsika zao a zany hoe miodina ihany zany ny famakitsika ty baiboly ty ray manontolotsika moa zany eto pasteur sady mampianatra no mamaky ny baiboly ihany keo satria dia misy olona tsy mahavaky an'ity baiboly ray manontolo ty mihitsy ka dia mba tahadalanao atsika atao anatin'ny tokantrano ty satria ny soratra masina dia milaza manao hoe sambatra ozy ny mamaky ny miaino ary ny mankatoa ny teny amin'n'ity boky ny faminaniana ity zany hoe anisan'ny mitondra fahasambarana sady zany ny mamaky a miaino ary mankatoa ka raha ohatra hoe mianatra tahaka an'izao tsika mamaky an'ilay baiboly ray manontolo dia manatsoka fanazavanao anatin'la izy dia hitondra fahasambarana ao anao a izany zavatra rehetrarehetra izany raha somary manao famerena andesinao kely angamba aloha tsika pasteur alvares a dia tsy mora ny nanavotan'andriamanitra ray an'izao tontolo zao rehefa babo na hoe namidy teo ampelantanany satana ny olombelona nohony ny fahotan'ny adamaseva ary zay fahotany adamaseva izay a no niteraka ny atao hoe fahavatesana no niteraka ny atao hoe ozona ary niteraka ireo squad na olana sy problema maro be am'izao vanim-potoana iainantsika izao dia ny sorsa ny evin'ireny zany pasteur dia avy any amin'ny fahotany i adamaseva atao anatin'ny soratra masina dia mizara roa mazava tsara ny atao hoe fahotana ny voalohany a dia lay voasoratra ao amin'ny salamy faraky amin'ny dimapolo raha mba hitanao pasteur dia vakina kely hoe salamy faraky amin'ny dimapolo ny andiny fahadimy dia ny romana toko fafito manomboka amin'ny andiny fa sivy amby folo hitako le salamy pasteur andiny fahadimy zao mivaky ny teny manao hoe salamy faraky amin'ny dimapolo andiny fahadimy indro tamin'ny eloko no niterahanay ary tamin'ny fahotana no torotoronina ny reniko zay dia ao amin'ny romana toko fafito ny andiny fa sivy amby folo a sy ny manaraka bokyny romana toko fafito andiny fa sivy amby folo a sy ny manaraka so mivaky ny teny amin'ny anaran'i jesosy manao hoe fa tsy ny tsara zay sitrako no ataoko fa ny raty zay tsy sitrako no ataoko fa raha ny tsy sitrako no ataoko dia tsy izao tsony manao izany fa ny ota zay mitoetra tao amiko zay ny andiny fatelo amby roapolo hoe ny fatelo amby roapolo a manao zao hoe nefa mahita lalàna hafa amin'ny momba ny tena aho miady amin'ny lalàn'ny saiko ka mamabo ahy amin'ny lalàn'ny ota zay eo amin'ny momba ny tenako indrisy olo-mahanitra aho iza no anafaka ahy amin'ny tenanyity fahafatesany ity misaotra an'andriamanitra aho amin'ny lalàn'i jesosy kristy tompontsika fa raha ny amiko dia mankatony lalàn'andriamanitra aho amin'ny saiko fa lalàn'ny ota kosa amin'ny nofo zay
io le sokajin'ilay ota voalohany zany hoe io le tenentsika foana pasteur Alvarez hoe ota fototra izy io nisy fototra ny avian'izy io zany dia avy any amboka mihitsy zay mahatonga baiboly hoe tamin'ny eloko ozy mitoritoronina any reniko ary tamin'ny fahotana ny tirana dia mahafisin'le loromana toko fafito teo hoe lay fikasan'le olona tianao zavatra tsara fa le ao anatiny eo zany tsy avelan'le otanao an'le zavatra tsara izy fa lasa manao zavatra ratsy foana be lehibe ny olona tianao zavatra tsara fa le fahotana lay ota le vonganota ao anatiny ao tsy afaka manao an'izay zavatra izay noho izany paster rehefa fantatr'Andriamanitra tsara mihitsy satria izy namoaka an'le didy hoe iverinao amin'ny vovoka ianao dia namafisin'le romana toko fahinandiny fa tena am'roapolo fa fahafatesana amin'ny tambony ota dia naniraka an' Jesosy Kristy tompo Andriamanitra ray ary tamin'ny alalan'i Jesosy zay ny teneniko anao hoe zavatra tena faratampon'ny fitiavan'Andriamanitra ny nataon'Andriamanitra nomen'Andriamanitra ray Jesosy Kristy tompo zay nanolotra ny tena ny atsitrapo ka nanolotra ny ainy nalatsaka ny rany miteteny ny rany Jesosy aritra mihitsy ny raha ataon'i Jesosy Kristy tompo zay azo iverina fa tsy mbola maina mandraka androanina dia tsy hitany masotsika aza dia iny rany Jesosy iny rery ihany paster no afaka manala n'ilay fototry ireo karazana fahotana zay nolo vaintsika tany amin'ny ray aman-drentsika na tany amin'ny Adamaseva ny tena marina satria tao amin'ny rany Adamaseva zany nanomboka tao amin'ilay fahotana ka tafiditra tao anaty lay ota dia nanomboka rany fahotana no nikorina tamin'ny taranak'olombelona rehetra ny fandimby ary zany mahatonga le hoe ny olombelona tsy ampianarana manota tsy misy cours accéléré zany hoe cours accéléré fianarana manota ho antsika zay tianota ao anatin'ny fotoana fohy dia fotoana fohy ihany dia mahay tsy misy an'izany fa ny olona zany paster tonga dia mahay fotsiny ohatra hoe zazakely zao tsy zazakely anie tsy formena zany hoe angalam-pinany tsy formena angalam-pinany zazakely fa rehefa tonga eo faharoa-taonany eo izy dia mijerijery izy hoe izy dada izy neny dia rehefa tsy hidany dada sy neny tonga dia sokafany lay vilany dia alainy eo le sakafo alainy eo le sakafo ary tonga dia fatany mihitsy hoe manota izy satria mierikerika tsy nianatra any aminy io izy fa lay ota ao anatiny no mampiatsika an'io zavatra io ka iny zavatra iny tsy afaka mihitsy iny raha tsy amin'ny alalan'ny rany Jesosy zany hoe eloavan'ilay fiekekeliko fibebahana fiverenana amin'Andriamanitra lay fiovam-po sy tena le hoe atonga le olona ho zanak'Andriamanitra zay i Paoly apôstôly talohana resan'ny famonjena dia ozy izy eo amin'ilay romana toko fafitandiny fefatra am'roapolo teo le vaky teny vakino teo manao hoe indrisy ozy olo-manitra izy anao anafaka amin'ny tenany ty fahafatesany ty dia misaotra an'Andriamanitra ozy tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zany hoe lay olona zany rehefa miaina tao anaty fahotana dia ao anatina fahantrana lalina zany ny fiainan'le olona zany pasteur Alvarez ka tsy misy fomba nanafahanantsika akoatra ny hoe ny rahan Jesosy Kristy zay mikorina atao anatiko sy mikorina atao anatinao zay mena ty fandarany ty zay ihany pasteur ny lalana anafahana ny olona zany ao anatin'ny zavatra io la ota anankiray faharoa moa Jesosy ny Jaona voalohany toko fahatelo andiny faefatra manao hoe ota ny fandika an-dalàna zay rehetra manota ozy mandika lalàna fa ota ny fandika an-dalàna zany hoe rehefa mandika lalàna ny olona anankiray zany dia manota ihany koa zany pasteur Alvarez ina moa natonga ana miresaka ny zavatra zany mandinika any ty le boky mbitsara toko fahafolo ray manontolo ty dia nanao ny fomba rehetra Andriamanitra anavotana reto zanak'Israely reto andeha tsy iresaka tsontsika ny boky Josoa fa iresaka tsika ty boky mbitsara ray manontolo ty nalefa n'Andriamanitra zao ohatra Gideona talohan'ny Gideona raha tsy diso anisan'ny baraka sy izy ty lehibe vavy mafana fo ty i Debora sy baraka Otniel koa fa ya dia nanao fomba rehetrarehetra zany Andriamanitra navotana le zanak'Israely fa zavatra nampalahelo verina manota ihany le olona paster Andriamanitra zany manomana zavatra ato manoro ny lalam-pitahina manoro ny lalana fahan'le olona ao anatin'ny fanandevozan'ilay ota
fa lay olona kosa de minimanota foana avy eo ary jereo tsara ny zavatra mitrangeto ity abimeleka ty moa zany le teo amin'ny toko fasivy de anisan'ny napilomano zany kisale tao anatin'ny fahotana de rehefa maty izy a de nisan'reto tola zay nanjaka roapolo taona ka misy teo de ny anankiray nanjaka roapolo taona ijaira dia maty any ko izy mirahalahy reo rehefa maty izy mirahalahy reo a nampalahelo fa niverina nanao faratsiana indray le zanak'Israely le faratsiana teto pasteur zay ho resantsika am'reto olonreto de voalohany fiverenan-dalana fotsiny tsotro zao niemotra tonga de niverenan-dalana satria avy nanompo an'Andriamanitra tonga de nanompo sampy tonga de nanompo sampy io de anisan'ny fahotana pasteur Alvarez hoe mahita pino anankiray nanolo tena ho an'Andriamanitra mbola veriko fa mafy tamin'Andriamanitra no nividy atsika tamin'ny alalan'ny ran Jesosy Kristy tompo tamin'ny alalan'ny ran Jesosy Kristy lafo vidy zany de aty aoriana le olona afaka de natao batisa rehefa natao batisa io moa misy vanim-potoana pasteur rehefa manompo an'Andriamanitra tsy voatery hoe mandeha ho azy foany ty fanompona an'Andriamanitra ty fa eny an-dalana eny a misy fitahina be misy voninahitry'Andriamanitra maro be fa tadio koa fa misy ady ko eny an-dalana eny misy ady eny misy fizahatoetra eny misy fitsapana eny de tsy hay hoe taiza hoaizany am'zany na zao reto zanak'Israely reto satria misy vanim-potoana mety ho fitahina mampiverin-dalana mety hoe noho ny ady ko ny nampiverin-dalana de niemotra fotsiny tsotro zoro zareo reo de nanompo sampy nanompo Andriamanitra hafa io no didy voalohany amin'ny didy folo hoe aza manan'Andriamanitra hafa fa izao ihany de io mihitsy no nodikaindry zareo zay le hoe zay manota de mandika lalàna satria ota ny fandikan-dalàna de lasa nanompo sampy izy pasteur Alvarez ary vokatra zay safidy ny fanompo sampy zay de nisy famaizana nataon'Andriamanitra teto aloha misy famaizana nataon'Andriamanitra zany hoe nyrehatra le fatahizeran'Andriamanitra de le firetan'ny fatahizeran'Andriamanitra ny taranaky Moabita ny taranaky ny Filistina ny taranaky ny Maonita zany ko mbola taranaky hafa koa zany Maonita zany fa mbola tsy hita tany aloha zany a fa fahavalo vaovao ndray zany hoe taranaky ny Maonita zany de reo ndray zany no nambabo an'reto zanak'Israely eto zany hoe tena ny vonono reo izy nataon'ireo tsinotsinona ozy izy soratra masina ao andiny faefatra am'le andiny fahavalo am'le toko folo hoe nampahory sy nanorotoro nandritra ny 20 taona de tena torotoro reo zanak'Israely reo pasteur ary vokany inona ny vokatra le izy le vokatra le izy de ny faratany amin'ny fantrana lalina ina moa le dika le fantrana le fantrana de fahababona ny olona anankiray rehefa babo de zao tsy manana ny safidiny tsony ianao rehefa matra ianao ka manana ny safidinao zany tsy manana ny safidinao anao eo anatreny fianakaviana tsy toteny zany ianao aram-basaina azy ianao ohatra hoe anatrika mariazy na anatrika fivorim-pianakaviana raha alarobia ny fivorim-pianakaviana talata amin'ny 60 alina ianao vao mety ho tadidy a hoe ay ary adino ry anina ny olona mahazo fanasana ray volana sy tapany meloha hoe sao de tsy hoapaka reny fa me fanasana de meloha fa ny olona anankiray rehefa matra raha alarobia fivorim-pianakaviana na toko hoe lahady atao hoe lahady sabotsy amin'ny 60 alina vo ao anaty lista indray sady mahazo latsany hoe reny ane sady tsy anaty tsodrano zy mbola maro anaka mitsinazy de ohatran'izay le sy pasteur ina ka mahatonga le fantrara mahatonga le zavatra misy ato am'le fandikana sitrapon'Andriamanitra sy ny didin'Andriamanitra ato pasteur Alvarez marina tokoa zany pasteur nazavany eo te momba le ran Jesosy ny amin'ny fahotana ary zany tokoa pasteur hoe io ran Jesosy io dia mahagaga loatra ny fiasan'io raha io pasteur ny ran Jesosy a dia ny zavatra ohatran'izao raha iresaka momba zay raha zay vetivetsika pasteur satria matoa voatonona zay ran Jesosy zay dia te hiasa fomba mahery vaika ny fanahy masina pasteur any amin'ny toerana zay misy ny ran Jesosy a de misy ny fanahy masina ary misy lalana misokatra misy fandresena ary resan'ny fahavalo rehefa eo le ran Jesosy io ran Jesosy moa zany dia noentina tany an-danitra izy io pasteur rehefa latsaka teto amin'ny hazo fijaliana tety ambony tany a de ozy ny ten'Andriamanitra hoe namaky teo amin'ny lalana vaovao sady velona mbola
mbola tsy nale hatramin'izay kosa Jesosy Kristy tompo a nitondra n'izany raha zany de tonga teo alohan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra nitondra zay fanatitra zay ny rahany teo izy ny ten'Andriamanitra hoe izy ireo de naharesy azy ny amin'ny razanak'ondry zany hoe tany an-danitra tany zany pasteur de nisy ady mandrakariva tany an-danitra tany nisy ady foana ary ozy ny ten'Andriamanitra hoe tamin'ny vakitsika veteto pasteur efa voavakintsika tamin'ny apokalypsy toko 12 de zao ny zavatra misy tany an-danitra tany hoe apokalypsy toko 12 to de am'le etapa faharoa na rehefa mahery tany an-danitra nanao hoe ankehitriny de tonga mifamonjena sy ny hery ary mifanjakan'Andriamantsika ary mifahefagny Kristy satria nazera le mpiampangany-dralantsika de le ny ampangazy teo anaty an'Andriamantsika andro amanalina zany hoe tany an-danitra tany zany pasteur dia tsisy fiadanana atao an-danitra tao tamin'izany fotoana zany ary tsy afaka tena nanjaka ara-dalàna ny tompo raha tsy tonga tany mihitsy le raha zay mahatonga an'ity ten'Andriamanitra hoe ankehitriny de tonga ny famonjena sy ny hery ary mifanjakan'Andriamantsika satria tonga tany an-danitra io raha io ina moa ny anton'izay mahatonga an'Andriamanitra sy tena afaka nanjaka tany an-danitra zay satria nisy fiampanganandreo manalina teo misy fiampanganandreo manalina ary rehefa Satana no mitsangana ka mepanga zanak'Andriamanitra de tsy afaka miasa Andriamanitra tsy misy lalàna efa napetrak'Andriamanitra tsy afaka miasa ny tompo rehefa Satana mepanga zanak'Andriamanitra de tsy afaka nazera ny ala tany an-danitra mihitsy io Satana io raha tsy tonga tany ny rano Jesosy zany hoe mba niady any zany ny anjelin'Andriamanitra niady any ry Mikaela niady ry Gabriel niady ry Natanaela niady reo anarana anjely maro be niady ry Kérobima tany an-danitra tany niady reo karazana anjely fa tsy naharesy any Satana mihitsy pasteur mandra-pahatonga an'le rano Jesosy tany ary rehefa tonga tany le rano Jesosy a teo izy ny ten'Andriamanitra hoe nazera tany an-danitra ary tsisy fitoerana ho anazy tsony a tany an-danitra toy ny boky ny apokalypsy io ny rano Jesosy a de nanokatra varavarana ho an'ireo anjelin'Andriamanitra nafahany izy ireo nanana hery bebe kokoa noho ny teo aloha ary nafahany nandresan'ny fahavalo de zay raha zay pasteur no nomeny tompo atsika am'izao fotoana zao ka atonga atsika afaka mandresy ny hery ny ota ho anao zay manana ny rano Jesosy a afaka mangataka ny rano Jesosy de afaka mandresy ny herin'ny fahotana ny herin'ny fahotana ane pasteur araka ny bokony Romanina vakinao teo hoe zavatra tsy tiako atao izy ny atao satria le ota atao anatiko no mibaiko ana misy karazan'olona ane pasteur misotro toka tsy te sotro toka izy pasteur satria sasany misotro toka de tapena ny oriny amin'ny télé moa zany de mahita anazy tapena ny oriny de misotro izy efa ratsy efa tsy tiany fa voatery le nofony tsy maintsy manao an'le izy tsy maintsy misotro an'le izy a satria misy hery atao anatiny ato mampiteny azy hoe sotro le toka ao le ota misy karazan'olona efa tsy te ampijaly ny vady aman-janany pasteur hitany hoe mijaly le vady aman-janany hitany hoe anaty fahoriana le vady aman-janany fa tsy mety le fahotana le fijangajakana ao anatiny fa tsy avelany mipetraka ao an-trano izy fa tsy maintsy mitady olo-kafa na de mampijaly mivady na de manampikorotana tokantrano efa tsy te hiditra am'zany lalan'zany izy fa voatery izy manao an'zany satria misy hery tsy resiny mihitsy ao anaty nofo misy karazan'olona efa tsy te foko azy ziary hoe za raha tsy foko an'ity ziary ty tsony a hitsako ty de atotany amin'ny tany le ziary de hitsahany de manoso tena tompo raha voatratra mbola mifoko azy ziary tompo de to de lasa mivaratra mihitsy ny arivan'iny any nefa izy de efa misotro azy ziary to izy ny tompo hoe tsy nenoko le vavako teo satria vavaka miteniteny foana ianao de mba tsy maty le olona de ny ariva ihany izy de efa mifoko azy ziary de tonga farataona de miozinoziny hoe za rangatsy anao raha tsony satria le ota ao anaty manery pasteur fa noho ny amin'ny rano Jesosy pasteur afaka mandresy an'io ota io ianao afaka mangataka ny rano Jesosy ianao am'izao fotoana zao de manala ny fakany ota io ota io zao pasteur de zavatra maniry ao anaty mihitsy ao anatin'ny vatanao ary miraikitra mifanahanao a mitambesatra mifanahanao a ary tsy afahanao mitraka fa de manao sitrapony ota io ianao na tianao na tsy tianao fa ny rano Jesosy a afaka manafaka anao am'zany ota izany eto pasteur dia zao za tatavatika tamin'le mpitsara tofafolo atsika andiny fa enina zao vaky ny teny hoe ary zanak'Israely dia nanao zay ratsy teo masony Jehova ndraiky nanompo reo bala sy Astarta sy Andriamanitra ny Siriana sy Andriamanitra ny Sidona sy Andriamanitra ny Moab Andriamanitra ny Amona Andriamanitra ny Filistina de nafoy Jehova ka tsy nanompo azy fa saina manao ahoana re pasteur zany hoe ianao a olona mpanompo an'Andriamanitra dia manaiky nefa ianao a anompo sampy eo le fahotana pasteur fa eo koa le fanapa-kevitra reto zanak'Israely reto hoe tena hiala amin'Andriamanitra mihitsy a de nafoy an'i Jehova izy ka tsy nanompo azy zany hoe tena safidiny mihitsy pasteur ny safidy ny hiala amin'Andriamanitra mihitsy de voalaza ny tenin'Andriamanitra ery amin'ny andininy fa 7 mivokatry ny fanompo-tsampy pasteur de ray ihany zao ny fomba famarita amin'ny baiboly azy
andiny fahasify de nitany Jordana taranaka amonaka mba hiady koa amin'ny Joda sy ny Benjamina ary taranaka Efraima ka dia nahantra indrindra ny Israely nahantra indrindra tsy mbo hoe nahantra fa nahantra indrindra pasteur zany hoe ambanin'ny temps fahantrana en dessous de la seuil de la pauvreté zany hoe ambanin'ny fahantrana farany ambany zany hoe tena mantra indrindra zany tena mantra tena raha miklasena zany ny mantra pasteur de izy faramantra ary ambany ary zany hoe raha ny zavatra misy zany de hoe na vola tsisy na fiadanana tsisy ninina mihitsy zany vokatry ny fanompotsany pasteur ary tady olon'Andriamanitra am'izao fotoana zao pasteur tsy anaikany zany fahantrana zany sofa nisy fifoazam-panahy tam'izay fotoana zany fofa misy karazan'olona zay nisy an'ireto tola zay reto nitondra fifoazam-panahy tenena tokoa i Debora sy ry Otniel sy ry Balaka nisy fifoazam-panahy tam'izany Baraka nisy fifoazam-panahy tam'izany fotoana zany de niasa Andriamanitra ary teto pasteur nisy fifoazam-panahy teto amin'ny fotoana io dia nanomboka fony ara-panahy izy ireo ary nitodika tamin'Andriamanitra ho an'ny olona anankiray pasteur manapa-kevitra hiala amin'ny fanompo-tsampy de afaka mbola mamindra fo am'izany olo zany Andriamanitra fa ny fanompo-tsampy pasteur de tena mampahantra raha misy olona ray na roa na telo na efatra na dimy pasteur mifona ho ana firenena anankiray tsy anaiky ny fahantrana de afaka mamonjy an'izany olo zany firenena zany Andriamanitra tahaka zany hoe tamin'ny andro Sodoma sy Gomora pasteur rehefa tafakatra hipaka ny lanitra mihitsy ny fahotany Sodoma sy Gomora de nivavaky Abrahama hoe Andriamanitra jereo sao de mba misy olona 5 ao na misy olona 10 ao mba jereo sao de mba misy olona marina ao fa nohony am'ireo olona marina ao de aza potehana le tanàna za ringana le tanàna de izy ny tompo raha mahita olona 10 marina ao de tsy andringana n'io tanàna io fa tsy nahita ny tompo pasteur ary sika eto Madagasikara am'izao pasteur am'izao fotoana zao le zao manahirana mazevatra miteny azy nefa tsy maintsy tenenina hoe anisan'ireo firenena amin'ny tanany rambo tsika reto fa atreto aloha zany zay zany voalazan'io mpahay tokarena aloha pasteur tsy azo tsika ditsity zany fa zay voalazan'ny mpahay tokarena hoe ny firenena manitra indrindra Madagasikara zany hoe iny moa natonga zay le fanompo-tsampy teto pasteur zany hoe nisafidy ny anompo sampy eo ihany le ohatrany hoe malala an'Andriamanitra ho tain'Andriamanitra sy ny razana nafangaro tamin'ny razana zany pasteur ny fanomponan'Andriamanitra teto ary zay mahatonga ny firenena mahantra tsy hoe malagasy ny tsy mahay tsy hoe tsisy fotodrafitrasa tokony hampanankarento fa le ozy ny fanompo-tsampy zany dia mahatonga le firenena mahantra ary ny mampalahelo de zao pasteur ozy ny baiboly raha mahita 10 olo marinao de tsy andringana ny tanàna raha ny filazantsara teto Madagasikara de voainga antsika nankalaza fa 200 taona nitorina ny filazantsara teto Madagasikara hoe tao anatin'izay 200 taona zay ve zany pasteur de tsy manisy olo marina tena nivavaka marina tamin'Andriamanitra ve mba nitsangana anohatra tsy anaiky zany fahantrana zany raha lasana bavy tonga ny fotoana am'izao fotoana zao mitady olona ny tompo tsy anaiky an'izany fahantrana fahababona faharesena zany hoe resiny mahantra le firenena dia ny olona fanompo-tsampy de mitanondrika daholo ny olona rehetra manaiky an'izay daholo manaiky an'le fahantrana manaiky an'le fijaliana manaiky an'le fampitehana nefa ny baiboly eny an-tanana nefa ny anaran'i Jesosy eny am-bava de manaiky daholo rehetrarehetra fa tonga fotoana tokony tsy anekena an'izay tso pasteur am'izao fotoana zao hoe marina feo le fanompo-tsampy nisy hatram'izay fa fotoana fifoazam-panahy zao tahaka ny tamin'ny zanak'Israely hoe zay tsy manaiky an'izao raha nga zay manan'Andriamanitra velo zay ny rahan'i Jesosy de ozy ny ten'Andriamanitra araka ny filazana teo hoe nazira tany an-danitra ny devoly azotsika atao am'izao fotoana zao maka indray le fahefana afaka mitraka indray tsika tsy manaiky ny fantrana hoe tompo tsy manaiky an'izao fantrano zao tsy manaiky an'izao fijaliana zao tsy manaiky an'izao fampitehana zao ny rahan'i Jesosy de mbola velona afaka mandresy ny Andriamanitra izy tonga ny fotoana zay tsy ahatonga atsika zanak'Andriamanitra mpivavaka variana fotsiny variantsika amin'ny problème atsika variantsika amin'ny ady lalovantsika variantsika amin'ny tsy fisimbola variana amin'ny tsy fisinasa variana amin'ny ditrany zanaka ohatrany nefa le firenena miletika miamletika ny fantrana fa tonga fotoana tokony tsy anaketsika tsony hoe ty firenena tia mila fifoazam-panahy marina ary metomboka atao tokantragnoko zany fifoazam-panahy zany ny rahan'i Jesosy de afaka mitondra fahefana indray ao anatinao zay kristiana am'izao fotoana zao ary afaka mivavaka ianao ary afaka miteny ray ianao manao hoe mila fifoazam-panahy tsy maintsy mandresy an'ity problème ty tsy maintsy mandresy an'ity fantrana ty satria raisiko ny fahefan'i Kristy raisiko ny rahan'i Jesosy tady fifoazam-panahy marina Andriamanitra am'izao fotoana zao olona marina lehilahy marina sy vehivavy marina afaka hiteny afaka hitsangana marina fa raha miteny ianao andrano ohatrany hoe tsisy fiovana fa inteny alefanao io ndra tenin'Andriamanitra na alefanao
de tsy maintsy isy fetraikany iny na oela na oangana ary ho hitanao tokoantranonao ny fiovana tonga fotoana azavarina fotsiny amin'ny problème oatranonao fa tonga fotoana hitadavan'andriamanitra lehilahy marina tsy anaiky zao hoe fantrana misy amin'ny firenena zao pasteur firenena zay resan'ny pasteur Alvarez zay fa ny zavatra resako eto indray le isam-batan'olona pasteur satria misy fifohazam-panahy ho an'ny firenena ray manontolo fa misy fifohazam-panahy isam-batan'olona ombanay mandrika io ndray tsy ndray fo zay le fomba fitenenantsika tolo malagasy ka raha ohatra hoe mijery zao tsika nyty soratra masina ty tokoa zany pasteur atao anatin'ny baiboly dia misy zavatra be lehibe zany a miresaka momba ny fantrana io zay moa zany votatany ty mpitsara toko fafolo ty a dia miresaka momba zay tsika be lehibe ny antony mahatonga lay fantrana atao anatin'ny baiboly somary anyme kely sombotsombony av ina mahatonga ny fantrana anisany raha ohatra hoe pino zao le olona dia ny mahatonga ny pino manitra zany pasteur rehefa voavontsy izy ka niova fo de be lehibe amin'ny pino niova fo fa tsy niova saina ary rehefa tsy niova ny sainy tsy manana lay fahendren'andriamanitra lay fatakarana sy lay fanahany fahazavantsaina zay andrombahana andreo manjara voatendry dia mipetraka ho manitra misy lay olona voataiza mihitsy hoe rehefa pino dia tsy maintsy osaosa foana fa tsy mety zany kristianina manan-karena zany na manam-bolo zany fa manidina ny varavarany lanitra misy olona zany voataizany amin'izay dia mijano eo amin'le fantrana ihany koa izy misy karazana pino ray zany ohatra rehefa manao fanatitra dia amin'izao vaninandro enantsika izao amin'izao fotoana enantsika izao dia mbola be lehibe ny olona manao fanatitra 500 na 200 be dehibe ny mpangataka zao misy mpangataka efa tsy mety mandray ray aryzato tsony zao mpangataka efa tsy mety mandray aryzato efa migrevy ry zareo marina zany efa mila miakatra ny vola omena mpangataka zao ny tena dia efa nahita zany mihitsy ny andalana iny dia etrareta hoe mpangataka rehefa tsy manaiky aryzany tsony dia andriamanitra ve dia misanatrian'izany sanatria hoe ampitovina amina mpangataka gamba kosa tsy zay dia io zany pasteur ny toetsaina sy ny fomba mampanao dia miantsy fantrana ny fomba mahazatra tsy mety miova enao fianao pino dia miantsy fantrana ny tsy fatoky ny pino ao anatin'ny fafolo-karena sy ny fanatitra dia miantsy fantrana zany ohatra hoe pino ianao dia tsy mahatoky eo anatrehan'andriamanitra ianao amin'ny fafolo-karena sy ny fanatitra dia lasa manitra mazava ho azy satria misy olona be lehibe ny ambadimbadika any manao hoe reny fiangonana ohatran'izao reny mpangoroka reny reny aoriny reny ny volanao satria tsy fantany le izy dia afaka miteniteny zavatra tsy miopampana izy hoe zao reny satria tsy fantany le soratra masina tsy fantany le soratra masina ka tsy homena tsiny izy dia maheno an'izay le olona tsy dia mandalina le soratra masina ihany koa dia resy lahatra amin'le zarataony olona dia tsy mivavaka ihany izy fa tsy manao fafolo-karena sy fanatry toetraka ao anaty fantrana fao zava-misy ihany ko pasteur Alvarez dia nala izy ozona manaranaka mihitsy ozona marananaka zany hoe lay ozona le fanahy mepita avy any amin'ny ray aman-dreninao nahantra ny ray aman-dreninao dia nahantra ny dadabeanao dia nahantra ny dadabeanao dia mahantra daholo izy mianakavy mahantra tena mahantra ary tsy hoe mahantra ara-bola fotsiny fa mahantra ara-toetsaina tonga dia fantatra hoe tsy milaminy reto piraitapo dia izy mianakavy misavoritaka miady mifanopa tsy mba mifanaja fa tonga dia vo miona dia tonga dia mifanaikitra tonga dia efa mpiteritrerina be nefa piraitapo satria biby reny tonga dia hafa mihitsy le izy ary mampalela amin'izy reny pasteur izy zareo ohatra tsy mahalala hoe mahantra dia fantatrareo no anazavantsika zay satria tsy hainy eny izy dia manazavitsika izao mampianatra zany tsika zao ity zavatra resantsika ity tsy hoe mamelively olona eto sanatriny zany fa mampianatra dia anjaranao no manino ty izy mandray zay tandrefy ka misy olona fianakaviana le any amin'le toetsaina mihitsy no tena manitra dia mazava azy so rehefa manitra ny toetsaina dia jerenao any anatin'ny posiny any fa tsisy neninona tratrana fitiavatena dia rehefa ty teny ianao tsy mazava ho azy fa tsy manana nininy zany ka ilay izy naray ozona manaranaka izy io ozona manaranaka miverina foana ona me resaka hoe fampotsampotesin'ny rehetrarehetra avy any amin'ny ray aman-dreny le izy mipita dia mampanitra raha eo indray ohatra misehatry ny kristianina ohatra dia
safidy le izy io zany safidy foana hoe safidy notahina safidy ny fanambinana safidy daholo ny zavatra rehetrarehetra andraisanao fanapaha-kevitra eo anatrehan'Andriamanitra safidy io safidy ny ahery be amin'ny fanomponan'ny tompo raha te anao toromaso ara-panahy zao anao dia mbola safidinao koa zay zany hoe Andriamanitra tsy mitsofoka amin'ny safidin'ny olona fa safidy zay ka rehefa nisafidy ny olona anankiray hoe za mijanonao anatin'izao toerana misy azy zao ihany dia anazy zay le zavatra mitranga pastera misy ihany koa anisan'ny miteraka an'le fahantrana dia zao ao anatina tontolo nasana fanahy tanadio fa zao tontolo zao dia fezina fanahy fezina fanahy ny fitahina dia tontolo ara-panahy anankiray fa ny fahantrana dia tontolo ara-panahy anankiray atmosfera anankiroa samy hafa ireo ka rehefa miaina ao anatina tontolona fahantrana le olona dia mety hoe mety asana famisaviana io zay everibetsika fona mety eo anatin'ny tontolona famisaviana io dia voagety zao le olona voagety zao le olona zany hoe le fianakaviana manontolo zany lasa sakrifisy eo amin'ny devoly lasa sakrifisy lasa ohatra hoe vita fanekena amin'ny devoly dia zay taranaka fandimy rehetra ao manitra daholo ary zay no ilana an'le hoe raha Jesosy Kristy efa nambarantsika teto foana le hoe manangana fototra vaovao manangana fototra vaovao amin'ny alalan'ny rano Kristy zay midina ao anatin'ilay olona le izy zay le mahatonga meko daholo le hoe mahatonga an'ilay fantrana fa raha mijeritsika eto averiko ndre mandeha vakina ny ety an-dalan-tsolotra masina anankiray ty eto amin'ny andiny fatena ambe folo ao amin'ilay tsara toko fahafolo teo dos izy hoe nefa ianareo nafoy ahy ka nanompo Andriamanitra hafa koa izany kosany tsy amonjeko anareo tsony mandehana ka mitarainahy amin'ireo Andriamanitra efa nofidinareo aoka ireo ny amonjy anareo amin'ny andro ny fahantranareo amin'ny andro ny fahantranareo zany hoe ity nampahantra ny reto zanak'Israely teto dia efa nazavako teo izy hoe eo le akoatran'le hoe fanompontsampy sy le fivavahana amin'Andriamanitra hafa ny tena votoatin'le izy dia le hoe fiemorana ara-panahy fiverenany dalana fiverenany dalana raha vao miemotra ny olona anankiray pasteur ka rehefa nanapa-kevitra anompo Andriamanitra ianao kanefa ianao miemotra ny fefarany dia atoroko antsika tsara mazava tsara mihitsy ny fefaran'ny olona anankiray miemotra ka Andriamanitra no nitaha azy za eto zany tsy miresaka hoe nahazo vola ianao tamin'ny aferana bois de rose zatra resaka tsy mazava na aferana sokatra na inavy ty afera maizimaizina rehetrarehetra ty na alatra tsy mety tamin'ny resaka reny tsy fitahin'Andriamanitra ny anaran'ireny raha vo resaka alatra na kolikoly avo lenta ohatra ka hoe manana vola amina miliara tsy fitahiny reny fa ozona ka tsy miresaka ndray tsika eto pastera fa ny zavatra resantsika eto dia hoe fitahin'Andriamanitra satria ny zanak'Israely teto efa notahina dia nanomboka niemotra ary rehefa niemotra zava-doza nahantra ozy ny tenin'Andriamanitra de ozy Andriamanitra atsoy am'izay reny Andriamanitra izay ndana mitaraina am'ireny Andriamanitra efa nofidinareo reny aoka izy ny amonjy anareo am'izao andro nyfantranareo zao ndanandana raha mahavonjy azy satria fantatr'Andriamanitra hoe ny fifaran'ny olona anankiray zany miverin-dalana manompo sampy mijangajanga miala amin'Andriamanitra dia zao tsy maintsy potika io olona io tsy maintsy mahantra io olona io pastera Alvarez zay mahatonga ny mpino be dehibe mahantra am'izao fotoana zao pino resako eto mahantra satria ny vata tena be ny tonga ao am-piangonanao izy eny tsy hoe mialo anaty fiangonany fizy mbola ao tsara mihitsy asandratro ny tanako ro Jesosy mpanjakako raha ianao ny momba tsisy atohotra mbola mila fiderana tsara mihitsy tsy maintsy courage Jesosy ny miliara dia hoany vola be dia hoany nefa jerena tsisy neninina akory ina mahatonga le izy ny vata tenanao am-piangonany fianao ny tena marina efa niemotra efa manoka misy fitsiritanao anatinao miala taminao le fahamasinana tonga ny am-piangonany ianao manoky impito imbaly impolo mandeha nytoroteny ianao matory mivoaka ny tokotany foana izy sasaka mivoaka ny tokotany ary zava-doza am'izao fotoana zao pastera zava-doza am'izao fotoana zao azavaiko tsara ty zavatra ty ny fiaonana amin'Andriamanitra zany no fiaonana faratampony indrindra misy mpanoratra anankiray dia nafinatra ana le fanoratany an'le le fomba le hoe fanajanan'Andriamanitra eo fanatrehan'Andriamanitra ambony lavitra noho ny fivoriana any amin'ny monde invisible any ny fivoriana ao amin'Andriamanitra ambony lavitra noho ny fivorian'ny firenena mikambana
tsaiky misy ronjato latsaka kely eo ny membre anatin'ny firenena mikambana Nations Unies fa izao ambony lavitra mihoatra noho izany ny fivoriana ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra ambony lavitra noho ny gouvernementan'ireo firenena matanjaka na amerikana na sinoa na ireo firenena zay gouvernement matanjaka eran'izao tontolo zao ny efreny dia manana ny ajany manana ny maizy azy ao anatin'ny fivoriana pasteur lehibe tena lehibe mihoatra lavitra noho izany ny fanajanan'Andriamanitra ny fivoriana miaraka amin'Andriamanitra lehibe raha eritreretinao ka makany am-piangonana ianao ka fantatrao fa ao anatin'ny trano fivavahana anankiray Andriamanitra anao anaty fiangonan'Andriamanitra misy indray ohatra hoe tsy mino izy fa fombafomba makany am-piangonana zay hafa fa raha mino ianao fa ao Andriamanitra dia ny zavatra tokony ho ataonao dia manaja an'Andriamanitra fa raha tsy mahay manaja an'Andriamanitra ny olona anankiray dia miverin-dalana izy nydikan'izay dia eritreretinao ohatra tonga ao am-piangonana ianao sady mitelefôna veanao tompoko nefa ianao any am-piangonana manaja an'Andriamanitra allô izy zao mbola ty am-piangonana za manelikely sy ny sisa miantso indray ny anankiray allô ialahy ve efa tsy tenenina hoe mbola ty am-piangonana hitanao anatin'ny fiangonana misy an'izany ny sasandray varianao anaty Facebook ao am-piangonana dia manao Facebook toriteny mandeha aisindry zao eto ambavady eto aky miandriandria nefa ao anaty fiangonanao varina manao Facebook ahoana fiverenan-dalana zany pasteur ny vatatenanao ao am-piangonana fa ianao tsy mahay manaja an'Andriamanitra arariny raha tsy tahin'Andriamanitra dia zay no mahatonga ny baiboly miteny eto marary ty teny ty mandehana ozy ka mandana mitaraina am'ireo Andriamanitra zay nofidinareo reo aokorena namonjy anareo io ile Andriamanitra be lalao anaovanao kilalao io ndana zany mitaraina amin'io ataon'Andriamanitra an'izany izy ary zay no mahatonga antsika manamafy hoe rehefa makany am-piangonana tompoko tokony ho feny fanajanan'Andriamanitra ianao na amin'ny zavatra ataonao na amin'ny fomba fitafinao na amin'ny fomba fitondrantenanao na ny fomba fanajanao an'Andriamanitra indrindrandrindra amin'io resaka telefôna io pasteur mety misy olona mitsikeran'izany teny zany hoe ka ny ana sady mandeha ny aferany mandeha mivavakako fa rehefa manatrika an'Andriamanitra zany pasteur mila manaja an'Andriamanitra zay mahatonga amin'ny baiboly efa novaka antsika teto Isaia 2:7 ozy ny ten'Andriamanitra manao hoe ny voninahitra tsy meko ny hafa na ny fideranao any sary zavatra voasokotra tsy omen'Andriamanitra nizaniza mihitsy ny voninahiny sy ny fiderana azy sary piaro amin'io Andriamanitra sary piaro amin'io resaka fanajana io Andriamanitra io resaka voninahitra io tsy omen'Andriamanitra zany pasteur Alvarez sary piaro amin'io izy tompoko ka ny olona anankiray tonga any am-piangonana nefa tsy voninanaja azy dia mandany andro fotsiny mandany andro zany mahatonga le hoe sazy ara-pivavahana mandoalika ianao adiny roa ao anatin'ny fiangonana ozy pasteur andao andoalika dia voasazy fotsiny tsisy nininona manao satria ianao tsy matitra ianao tsy manaja an'Andriamanitra tsinona efa zany atao hoe fiemorana ara-panahy zany dia ozy ny baiboly mandana amin'izay mitaraina amin'ireo Andriamanitra eo amin'ny andro ny fahantrahanao satria ny olona tsy matitra ohatr'izany tsy maintsy matra tsinona io hoe tsy misy azany hoe ary taona niny ny rana ny tahin'ny tompo be na hoana zany tsy tahin'Andriamanitra Andriamanitra madinika ny vosiny foka fantantsara io fantany olona manoko totoa fantany olona matotra fantany olona prere fa fantany olona manetry tena fantany olona ty azy fa fantany ko ny olona mody ty azy fantany ny olona tena feny fitiavana sy ny olona mpiatsara velatsy tsy miafiny ao anatrehan'Andriamanitra zany pasteur Alvarez ka raha ohatra mahatsara ny tenanao no fanemitra dia izao miverena amin'Andriamanitra nafinatra moa araka le teninao teo nafinatra tamin'ireo zanak'Israely reto eo amin'ny andininy fa 5:10 dia ozy izy hoe ary hoy zanak'Israely tamin'i Jehova efa nanota izahay tanao fantany ihany le fahadisoana zany rehefa potiky ny fahantrana ary zalahyaiky ny fahotany ihany izy nanota zay ozy ataovy aminay zay rehetra sitrakao kanefa mbavonjeo ihany zay anio io zany tsy mampanino hoe ataovy aminay zay sitrakao fa mbavonjeo ihany zay anio dia nafinaritra moa hoe namindra fo ihany Andriamanitra fa mbola mitohy moa tantara ao aoriana kely ao dia mbola misy toana zao izy dia nanaryreo Andriamanitra hafa teo aminy izy teo aminy ka zany hoe nisy fanapahan-kevitra teo dia araka le teninao teo hoe tonga le fifohazam-panahy narina daholo amin'izay reo filana ratsy mamatotro reo dia inona ny zavatra mitranga nanomboka nanompo an'Andriamanitra amin'izay nanomboka matovy soratra eto hoe nanompo an' Jehova dia hitan'Andriamanitra io zavatra io matovy soratra ato anatin'ny baiboly fa tena niverina tamin'ny fony ray manontolo reo olon'ireo pasteur Alvarez sady mamaraparantsika pasteur izao mvolaza mitony hoe ka tsy natsindry ny fanahintsony Jehova noho ny fahantrany Israely ho an'ny olona anankiray tena tapa-kevitra pasteur tena nompo an'Andriamanitra dia tsy mahatsindry ny fanahiny Andriamanitra ary maniraka ny fanahiny izy dia ny fanahy masina moa zany
ifanay masina io zany rehefa tonga amin'ny olona anankiray pasteur tsy avela zany fanay masina zany antra ny olona anankiray pasteur tsy avelan'ny fanay masina angina noho ny amin'ny jesosy zany ny olona anankiray indraindray ny pasteur misy fivorim-pianakaviana fa tsisy resaka jesosy anatin'ny fivorim-pianakaviana io na ray minitra azy fa mandeha daholo ny fivorina mandeha daholo ny resaka adiny telo adiny efatra tsisy resaka jesosy io misy fivorina ny amin'ny toeram-piasana anankiray na misy fivorina lehibe to amin'ny firenena fa tsisy resaka jesosy ao fa ho an'ny olona anankiray manana ny fanay masina de tsy afaky ny angina zany olo zany pasteur tsy afaky ny angina rehefa tena feno ny fanay masina ianao tsy fotoana ny fanaovana andriamanitra hafa tsony zany hoe sady mivavaka amin'andriamanitra manompo razana no araky ny teninao teo koa le manokana le zavatra maro be ny tenenao teo pasteur zao fotoana zao de fotoana fanapa-kevitra hoe andeo tena nompo an'andriamanitra velona jesosy kristy tompo lay mpanjaka ny mpanjaka efa maty amin'ny azy fijaliana ny teniny de efa nameny atsika ity ny teniny ndao arahana ty teniny ty a satria ozy ny tenin'andriamanitra hoe to ambadiky zay fifoazam-panahy zay pasteur de nisy famonjena ho an'ny zanak'Israely ho jereva atsika moa zany toy n'izy io amin'ny toko faharaiky ambin'ny folo pasteur fa andriamanitra dia mahita lalana foana amonjena ny zanany na de ao anaty fahantrana indrindra azy zanak'Israely ingany ka ho tanteraka aminao zany teny zany de ao amarin'ny tompo aminao a aoka ho tanteraka aminao satria ozy ny tenin'andriamanitra hoe tsy natsindry ny fanahiny mba tsy atsindry ny fanahiny nohony aminao koa ny tompo a dia hiasa mahery amin'ny fiainanao a de izy fahasoavana be deabe a ho tonga amin'ny fiainanao de vavakantsika pasteur am'izao fotoana zao raha io misotranao zay nohony am'izany fampianarana izany a zanak'Israely de nahantra indrindra teto a satria niala taminao izy ireo nafoy an'andriamanitra mpanao ny lanitra sy ny tany fa nivavaka tamin'ireo bala nanompo andriamanitra izy nakany amin'ny mpanandro nakany amin'ireo mpilalao ody ratsy tena foy an'andriamanitra fa rehefa tonga kosa fotoana ny bebany izy ireo ka nafoizan'izy ireo ny andriamanitra hafa nanarian'andriamanitra hafa teo aminy fanodidiany taminao tena mindra fo taminy ianao tompo eto dia mifona manokana mandreo raha lasy anababy am'izao fotoana zao manaraka nyity fantaranty mety hoe tafalatsaka atao anatin'ny fahotana izy angamba tompo aoka mindra fo aminy ianao am'izao fotoana zao aoka ny ranao jesosy anadiovanao sy anamasinanao azy a de ho tonga ny fifoazam-panany ray ny sambatan'olona de hiverina aminy ianao tompo a hitondra ny fahasoavanao voninahitra tompo de anao rery any a amen de mifarany eo tompoko an'ny fotoanantsika toizantsika indray raha pitso pasteur toko faharaiky amby folo indray tsika raha pitso a iresaka momba ny tantarany jefta raha pitso raha toka sitrapon'andriamanitra mahereza daholo veloma tompo manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo genesis ka hatramin'ny apokalypsia hianarana ny famakafakana ny tenin'andriamanitra ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazana izay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao maraina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy tompo fandarana manokana izay tontosaina sy atodotry ny pasteur rankiary malala heritina davidson sy ny pasteur tovina rivo tre marivona manasantsika rehetra tompoko